Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Andriamatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena. Ianareo mpitatana orinasa rehetra izay manatrika itona ihany koa. Andriamatoa gouvernora ny faritra Analamanga. Andriamatoa tale generaly ny CNAPS. Ianareo eo anivon'ny filakevitry ny mpitatanana ny CNAPS ary indrindra eo ihany koa ianareo mpiara-miasa rehetra eo amin'ny CNAPS fa indrindrindrindra miaraba manokana. Anareo zokiolona misotro ronono manerana ny Madagasikara, misolitena n'ireo zokiolona tonga eto amin'izao fotoana izao ampifaliana lehibe ho aho ny manatrika anareo sy indrindra manotrona anareo amin'izao fiaonam-be voalohany izay natao zao. Fantatro fa ravoravo nareo, fantatro fa faly koa ianareo fa ny atao apoky koa dia midobodoboka, kosolona izay dobodoboko ny fo zay dia asitsika tehaka mafy be miretina tao plasy tao vary. Rehefa niteny Andriamatoa tale generaly hoe Monsieur le Président, anao fiaonam-be voalohany zokiolona izahay. Mba hanasanao izahay hitondra soa amaly ny etaetan'ireo zokiolona satria misy foto-kevitra izay hivoaka ao ka mba manasanao zay andray an'izany etaety zany sy mba hanatrika an'izany fiaonam-be izany. Lazaiko anareo fa betsaka ireo hetsika fiaonam-be fivoriana izay hanasana anahy. Fa rehefa niresaka zokiolona dia zao hoe tsy maintsy ho tonga Andriamatoa tale ary hiatrika an'ireo ray aman-dreny. Ary nahafinaritra anahy tokoa aloha no natongavako androany satria nahita an'ireo ray aman-dreny misotro ronono, mbola mandihy, mbola miravo, mbola nifaly. Dia tena nahafinaritra anahy nahita an'izy ireo. Fa indrindra ny tena nahagaga anahy dia nanamafy anahy Ramatoa Minisitra sy Andriamatoa tale generaly ny CNAPS hoe Monsieur le Président, ireo olona hitanao rehetrarehetra ireo dia ireo efa misotro ronono avokoa. Toy izao hoe mbola sady matanjaka amin'ny mahavita azy kay ny mpisotro ronono eto Madagasikara. Le anankiray teo ary mbola andeha hijery ny Céline izy. Tokony miverina tary izy mbola andeha ary. Mila tenenina ihany aza mandehandeha lavitra. Maka vola fisotro ronono dia mamonjy ny ankonana sa tsy zay. Andriamatoa tale generaly ho anareo zokiolona mpisotro ronono zava-dehibe amiko no atongavako eto androany. Ary voarayako ity etaetanareo zokiolona ity. Ary miteny aminareo hoe hodiniako izy ity. Ho vakiako manokana fa tsy omeko mpiara-miasa na minisitra hoe ino mba vakio fa ho vakiako izy ity ary ny teny ho teneniko anareo raha mbola misy foana ny azo atao hitsinjovana ny malagasy fa indrindra hitsinjovana anareo zokiolona dia ho ataontsika izay zavatra afaka ho tanterahana ao anatin'ity etaetam-ponareo ity. Io anie tsy tsika ihany no milaza an'izay fa na amin'ny baiboly ary dia milaza. Za moa dia tena manaraka mihitsy izay zavatra lazainy ao anatin'ny soratra masina ary mivavaka isan'andro teneniko anareo zany. Ao anatin'ny olana lehibe mandohalika mihitsy amin'ny mivavaka. Ary tsy misy olana tsy ho voavaha zany ao anatin'ny olana tena hoe makitrokitroka no ahitana ny fahagagana. Za miteny anareo an'izany. Misedra olana zao tsika amin'ny resaka famatsiana ranjo jiro fa minoana reo anahy. Fa tsy maintsy vitako ny amahana ny olany ny jirama io. Na io anatin'ny foezaka, na io anatin'ny lavitrezaka. Misy atanatohatra be dehibe ao anatin'izany. Eto amintsika mantsy misy ny ao anatin'ny sain'ny sasany dia ny andravo, ny amotika. Fa ny antsika kosa dia ny anangana, ny anorina ary anorina ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy rehetra. Todika manokana aminareo ray aman-dreny, hitsinjo anareo, hijery anareo. Ary izay no antony tamin'ny farany taona dia anisan'ny toromarika nomena ny Ramatoa Minisitra ary nampitany tany amin'ny tale generaly hoe raha mba misy fotoana
mba hahafahany olona tsirairay mifety dia ny andro noely na ny fankalazana ny taom-baovao na metoromaky eo mba jerevy manokana mba tsinjovy manokana ireo azok'olona dia ampifaliana no nanambarany tale général fa nahazo solobody akoa nahazo vola avokoa ny ray aman-dreny rehetrarehetra mba netrehana an'izany taom-baovao zany tamin'ny taona lasiny tsy tamin'iny ihany fa eto koa Andriamatoa tale généraly afaka ray volana sy tapany dia ho avy ny taom-baovao mba mbola omeo solobody akoho daholo ihany koa ireto ray aman-dreny misotro ronono ireto tsy fantatra anao Andriamatoa tale généraly fa za aloha fantatra anao fa olona minitsy mivavaka ihany koa hitanao ao amin'ny Exode 22 dia milaza ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao amin'ny tany omeniny Jehova Andriamanitra ho anao zao le izy Andriamatoa tale généraly za te ho lava andro iainana ianao koa te ho lava andro iainana aloha tsy nijovontsika reto ray aman-dreny misotro ronono reto sa tsy marina zany ray aman-dreny asotehaka mahavera raha marina zany ho jerevantsika daholy ny fomba rehetra anatsarana bebe kokoa izay fisotron-dronono ho anareo izay ny antony hoe tenen'ny fampivory sy ny resaka zay Andriamatoa tale généraly hoe inona no afaka atao ary isataona tsy maintsy mijeritsika hoe inona ny fanatsarana tsy maintsy ho atao maro aminareo fantatro zany hoe kely loatra lay pension sy retraite maro aminareo tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna maro aminareo tsy nisy fisondrotany mihitsy zany retraite zany ka zao no ataontsika isataona Andriamatoa tale généraly fantatro moa fa nisezaka be nataonao ary tena tsapa mihitsy zany satria zao ny zavatra tsara ataontsika mba hahafahantsika manao ezaka dia tsy maintsy tsara ihany koa ny fitantanana eo anivony zany knapy zany teo aloha ny knapsa dia laza ratsy ary mamenatra ary miteny satria ratsy ny fitantanana nanjaka ny fanodikodonam-bola nanjaka ny fandaniana ipona dia tsy afaka nijery sy nitsinjo anareo zay nanao cotisation tao anatiny ankehitriny dia faly ny bitsipitsihany Andriamatoa tale teo satria hatramin'izay zany dia nisy gap na déficitaire foana ny caisse de retraite tsy maintsy manampy vola foana hoe ahoana ny anampiana vola aizandray ny anampiana vola fa sambany zao bitsipitsihany Andriamatoa tale teo les chiffres teo amin'ny 370 milliards 470 milliards ny volaniditra zao dia 350 no amin'ny volany voaka sambany zany ny knaps vao mba tsara tatana mananambombava ahafahana mitsinjo anareo zay nandoa latsakemika tsy verenako ny fitantanana tany aloha fa zay ny zavatra petratsika hoe zavatra telo ny zavatra ho ataontsika ao anatin'ny fitantanana zay atao ny fitsinjovana ny maolona na ny capital humain ao anatin'ny 3 piliers ny industrialisation de Madagascar ary ny bonne gouvernance ny fitantanana tsara sy mirindra ao anatin'izay zay indrindra zany ny zavatra ho ataontsika ny hoe akoatra ny fijerenany sy ny fanatsarana ny fitantanana zava-dehibe loatra ary toromarika efa nomeko ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny alalan'ny digitalisation zay ny resahantsika teo na ny fampiasana ny atao arakajy mirindra eo amin'ny fiahina ara-tsosialy nisy tolotra maromaro zay naseho antsika teo fa eto fotsiny te ilaza amintsika hoe ny bourse ny mpianatra ohatra talohany nampiasaina ny digitalisation tena gabararaka satria alaina amin'ny espèce ny vola dia zaraina tsirairay amin'ny mpianatra tsy fantatra nisan'ny mpianatra tsy fantatra izany mandray bourse dia nisy rehefa nanao digitalisation 24 milliards d'ariary ny économia azontsika tao anatin'izay mikasika ny knapsa manokana marina le nyteneninareo reny ary faly mihitsy rehefa mandre rehefa tsy za miteny azy fa mare an'le izy eo anivon'ny mpitatana sy ny orinasa ampanjakana dia mahafinaritra anany maheno anazy satria hoe be dia be ireo mpisotro ronono fantôme dia mbola mandray nefa zany hoe efa tsy isy tsony efa tsy otsony efa nodimandry nefa mbola misy maka ihany ny pension n'izy ireny
be deaibe ny olona tsy misotro ronono akory fa dia soratana dia zany hoe zany no nafahity any knapsa teo aloha fa le ankehitriny andriamatotale mahita ny ezaka ataonao mahita ny fivoarana hoentinao ary mahavelombolo an'reto ray aman-dreny reto izay misotro ronono ary mino fa ny ezaka rehetrarehetra ataontsika dia epaka sy hita ao anatin'izany fisondronono izany na ny fiahina ara-tsosialy noho izany ny vaovao holazaina amintsika androany zany dia raha tsy nisy fisondrotany mihitsy ny vola fisondronono an'ireo mihoatra ny 20 taona dia niezaka ho ataontsika zany ary anisan'ny fangatanareo io raha 5 isanjato ny fisondronono azon'ireo mihoatra ny 20 taona dia ampiakaritsika 20 isanjato izany zay mihoatra ny 20 taona zay le izy dia ndasoara aloha ho an'ireo mpisotro ronono mihoatra ny 20 taona dia hiakatra 20 isanjato mifaliana amin'ny karama farany ambany ny vola ho raisin'izy ireo zay zany dia ho an'ireo mpananoteny sy mpandova ihany koa zany dia voalohany isika izao no ampisy fiakarana ka raha 30 isanjato ny vola raisin'izy ireo teo aloha dia hiakatra 50 isanjato zany manomboka izao faly ve nareo sa tsy faly aloha asotehaka mafy be raha ohatra ka falitsika hitanareo fa miezaka ny fitondram-panjakana mbola misy vaovao mahafinaritra noho izay ve lazaina andriamatoa talia generaly mbola misy akoatr'izay sa tsy misy tsony aloha zay aloha zany ny am'ty fa mbola hojerevantsika za miteny anareo mikasika an'le fangatahanareo rehetra hojereko sy hodinihako izy ireo akoatran'izay eo amin'ny lafin'ny digitalisation dia mba hialana amin'ny filaharam-be voamaraina satria tena hitako mihitsy milahatra manahira-tsainana mahita an'ireo ray aman-dreny andeha hiasa ombotsirohatra milahatra manomboka amin'ny 4 maraina tena tsy zakako ny mahita an'ilay izy ny sasany tsy tavavoaka eo ratsy amin'ny 12 amin'ny ray zay ny tenentsika hoe mba hialana amin'izany dia mba tsy sinitsony zany ny filaharan'ireo zokiolona rehetra izay manatitra ny certificat de vie dia efa hitantsika teo zany fa afaka atao amin'ny alalan'ny telefona izany fanaovana ny certificat de vie zany tsy mandeha lavitra be intsony zany izy ireo fa tonga dia vita amin'ny alalana amin'ny telefona ary amin'ny alalan'ny SMS ihany koa dia efa mahafantatra eo zany ny zavatra lehibe mahafantatra sady ireo mpiasa zay mbola miasa ankehitriny hoe nandoa ny latsakemboka ve nalohan'ny mpampiasa ve ny cotisation sa tsy maro be mantsy ireo orinasa tsy mandoa ny cotisation rehefa avy eo mialo amin'ny orinasa le mpiasa dia rehefa retraité dia hoe enao ne tsy nandoa cotisation nandritra n'izao taona izao dia lasa tsy misitraka ihany koa an'izay fitsononono tokony ho azo eo amin'ny knapsa zay zany dia zava-dehibe ny fametrahantsika sy mifanaovantsika an'izay digitalisation izay fa indrindraindrindra misy ny fanadiovana ngeza be ao anatin'izay digitalisation zay mba tsy sintsony ireo olona tsy tokony sitraka an'izay retraite izay nefa dia mbola misy ny maka an'izany zavatra rehetrarehetra ny tompoko lasy tompoko vavy ny fitondram-panjakana dia mijery sy mametosika hatrany ny tontolon'ny asa ny fampananana asa ary ny sehatra ny mpampiasa eto Madagasikara isika rehetra dia tompona andraikitra amin'ny fampiroboroboany ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny malagasy sy ny mpiasa malagasy rehetra na io eo amin'ny sehatra ny asa-panjakana na eo amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa eto dia mitodika manokana aminareo mpitatana orinasa amin'ny sehatra tsy miankina rehetra mba anatsara ihany koa ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa ao amin'ny orinasantsika tsirairay avy
mila jerena manokana ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa ao aminareo satria rehefa tsara toana ny mpiasa izay milina mampiodina ny orinasa dia ahita vokatra bebe kokoa isika ao anatin'ny fitantanana an'izany orinasa zany satria ihany koa ny fiahina ara-tsosialy no miantoka no avy ny tsirairay avy ary anisan'izany ny fisotron-dronono. Tompolasy tompoko vavy andriamatoa tale général ramatoa ministra, mbola maro ireo fiahina ara-tsosialy izay mbola hojerevantsika ary tokony hojerevantsika satria fantatra sy hita ihany koa fa maro ireo malagasy izay miasa teny ary ny 80% ny malagasy dia tatsa avokoa. Mazava ho azy zany fa tsy miankina amina orinasa izy ireo ka noho izany dia tsy misitraka ny fisotron-dronono izay indrindra no ny karohana sy tsy maintsy nitondrana vahaolana ary tsy maintsy ijerevantsika hoe ahoana ny ijerevana an'ireo 80% ny malagasy izay tsy misoratra amin'ny KNAPS tsy manana ihany koa cotisation. Zay no lazaiko anareo hoe anisan'ny zavatra ho ataontsika ny transformation ataontsika eto Madagasikara dia ny transformation agricole. Anisan'ny zavatra ho atao zany zavatra telo ny tsy maintsy ho ataontsika ankehitriny dia ny fanampiana n'ireo tatsa izay ampiakatra ny farim-piainan'ny 80% ny malagasy. Efa niteneniko foana moa izy ty hoe afaka atao tsara zany satria ny tatsantsika ankehitriny dia mbola mahantra, tsy manana vola ividanana zezika, tsy manana vola ividanana semence. Zay ny natonga antsika ny hoe anao niezaka iray manontolo ny fitondram-panjakana anampy an'ny tatsa, ampiakatra ny farim-piainan'ny malagasy, ampiakatra ny farim-piainan'ny tatsa satria ankehitriny Madagasikara dia firenena fahatelo mamokatra vary be indrindra aty amin'ny continent africain ao aorianan'ny Nigeria sy ao aorianan'ny Egypte. Noho izany dia misy vola tedi-bola lehibe sy goavana atokantsika ho an'ny tatsa ihany koa mba ahafahan'izy ireo mampitombo ny farim-piainany fa ahafahan'ny KNAPS ihany koa maka n'ireo tatsa ireo mba hiditra ao anatin'ny latsakemboka zay ho aloha sy ny fiahina ara-tsosialy. Ny tanjona amin'izany dia mba ampiakatra bebe kokoa hatrany ny tafiahina ara-tsosialy ho an'ny malagasy sy ny tatsa malagasy. Ary izany indrindra ihany koa no ifatohan'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena izay nilazaiko teo izay anova tanteraka ny fiainan'ny tatsa sy ireo miaina amin'ny tontolo ambanivohitra. Izao fanovana izao dia ahafahan'izy ireo manomana ny hoaviny anisan'izany raha sendra ny misy vony izy ireo ny aretina ny tsy fahafahana miasa tampoka fa ao anatin'izany ihany koa ny fanampiana amin'ny vanim-potoana fiterahana ohatra na ny vanim-potoana ny fidiran'ny mpianatra. Ny zavatra tiako lazaina aminareo dia maro ireo fiahina ara-tsosialy izay efa ataon'ny fitondram-panjakana toy ny programa tsimbana, ny asa avotra mirindra, ny vatsinankonana izay mifatoka bebe kokoa amin'ireo tokantrano tena marefo manampy azy ireo amin'ny fiainana andavanandro ary ny fianakaviana an-tapitrisa izay misitraka an'izany fanampiana izany. Eto am-pamaranana dia tehitena aminareo zokiolona ray aman-dreny tsapako ary fantatro ny etaitaponareo zay voarakitra ao anatin'ny rediboky reto. Tsapako ary fantatro ihany koa ny fahasairanana zay iainanareo indrindra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana koa zany andriamatoa tale généraly hijery manokana isika ary amin'ny heritaona indray rehefa anao ny fivorimbe ianareo dia tsy maintsy ho tonga eto indray ary tsy maintsy amin'ny vaovao tsara zay amin'ny valiny zay afaka ho atao amin'ity etaeta ny zokiolona rehetra zay nomenareo ty. Ka dia mankaheranareo rehetra zokiolona nanatrika izao fionambe androany izao ary indrindra ihany koa mirary soa anareo ho tahin'Andriamanitra ho feno fahasalamana ary iaina ampitsonena. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.